Andriamanitra tsy mandao tsy mandaoana Vayanao maniasiamany sotra miakady Andriamanitra tsy mandao tsy mandaoana Vayanao mamila filasady Tadonto tsy mirazeta Izy te tsy mandao tsy mandaoana Andriamanitra tsy mandao Andriamanitra tsy mandao tsy mandaoana Vayanao maniasiamany sotra miakady Andriamanitra tsy mandao tsy mandaoana Vayanao mamila filasady Tadonto tsy mirazeta Izy te tsy mandao tsy mandaoana Andriamanitra tsy mandao tsy mandaoana Vayanao maniasiamany sotra miakady Andriamanitra tsy mandao tsy mandaoana Vayanao mamila filasady Tadonto tsy mirazeta Izy te tsy mandao tsy mandaoana Faralaniraka Kanten manao Neturin filazatsara Kuren namaruga Yanao tsy mitory fa Nataotry fanonam sy fera Tsy namanana filona fa Pavotona de fananjera Risaka zao Zaro de fanitompo de tsy mandao Fanitompo de tsy mandao tsy mandaoana Vayanao maniatsiana Sasamiana fa hofengyana fa Izy te tsy mandao tsy mandaoana Vayanao timnalanganana De iverina tsasatanana fa Izy te tsy mandao tsy mandaoana Ampitomboana mandrakariva ho amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompontsika ny salamo fahafito amby 70 ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo no mantsika eo am-pelatanana salamo fahafito amby 70 ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo Varian'izay ny hira faharoa amby 300 ny andininy voalohany faharoa ary fahatelo hira faharoa amby 300 ny andininy voalohany faharoa ary fahatelo okera mitsangana isika ravana raha tsika mamaky ny salamo fahafito amby 70 ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'ny tompo Jehova no mpanjaka aoko ho faly ny tan aoko raviraviny nosomaro raha nasespito manodidina azy fahamarinana sy fitsarana ny fanorenany sy seza fiandriana misy afo mialoha azy ka mandevina ny fahavaliny manodidina mahazava izao tontolo izao ny hila mahita izany ny tany ka miororo mitendrombohitra miempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehova dia eo anatrehan'ny tompony tany rehetra ny lanitra maneho ny fahamarinana ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny aoko menatra izay rehetra manompo sarin-javatra voasokotra sy miara-batenany amin'ny Andriamanitra sy izy miankofa eo anoloan'i Jehova ianareo Andriamanitra rehetra zio namandre ka faly ary ravoravo ny zanakavaviny Joda noho ny fitsaranao Jehova
fa ianao Jehova no avo indrindra ambonin'ny tany rehetra, efa avo ambonin'ny Andriamanitra rehetra ianao. Ianareo izay tiany Jehova, mankahala ny ratsy, miaro ny fanahin'ny olony masina izy, ary mamonjy azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Amen. Fanentana amin'ny alalan'izany hira izany izahay, Andriamanitra o rainay, mba ho mpanompo tsara, mba ho mpanompo mahasoa, mahatanteraka ny adidy, manandrify anay amin'ny mahampanompo tsara sy mpanompo mahasoa izany. Misaotra fa tonga amin'ny ity andro faefatra atao anatin'ny herinandro amin'ny fianakaviana ity, dia mangataka ny fitarian-dala ny fanahy masina mandrakariva, satria ny teninao ny Baiboly dia ny fanahinao Andriamanitra aminao mpanoratra azy mba hahatonga anay ho afaka mandray amin'ny fomba tsotra sy mazava ny fiainana be dehibe izay nomenao Andriamanitra anay, ka andinianay ny amin'ny fitiavana mandritra ity herinandro amin'ny fianakaviana ity. Amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen.
Luka toko fahafolo ny rahantsika mamaky ny andininy fahavalo amby telopolo hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo. Luka toko fahafolo ny andininy fahavalo amby telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Akitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo izandry. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesoa. Ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampy an-trano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilany tongotry ny Tompo ka niainy ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe, Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo irery, ko mba hasaovy manampy ahy izy? Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro ahina sy maro irena ianao, nefa zavatra iray aloha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mpiravavy iray tapoa, Marta sy Maria, samy manana fitiavana ny Jesoa ary samy nampiseho an'izay fitiavana ny Jesoa izay. Tonga Jesoa ary samy mahafantatra fa Jesoa tsy hoe Tompo fotsiny fa Mesia. Dia samy naneho ny fomba anehoany ny fitiavany amin'ny Jesoa. Ny an'i Marta voalazany eo amin'ny andininy fahaefapolo. Marta sahirana tamin'ny fanompoana be. Dia avy izy ka nanao hoe, Tompoko, moa tsy mampaninona anao va zafady, tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo irery, mba hasaovy manampy ahy izy. Vehivavy no miresaka amin'i Jesoa eto. Vehivavy izay mba mieritreritra zany hoe misy vahiny manakaja tonga. Mandroso Jesoa, tetrapetra, inona naroso anao? Marta somary miraiki-dela zay. Raha misy zavatra eritreretinao tokony amenanao dia mba lazaoana fa za mikarakara be ato mbola makany an-dakozia, mbola misy raha ohatra ka dité dia tsy maninona fa mbola andro kely fa mbola ho fafana koa montsy nitoratra fa nitoratra anay mbola mamenatra be Jesosy. Marta tsisy maharatsy an'izany. Fomba entiny maneho ny fitiavany amin'ny Jesoa, karakaraina ny ao an-trano. Sitranay Jesoa mba milaza hoe, bravo Marta. I Maria tonga Jesoa avy hatrany dia mamonjaingana mipetraka fa iainy no ny fampianarany Jesoa indray. Nahita an'izay Marta dia tezitra sorena. Tsy mampaninona anao va ry Jesoa? Itsy ny teny hoe, Maria, izy kosa ky za raiky foana miasa tamin'ity trano ity, mba mitsangana ky manampy anazy afady a, rehefa avao tsika miaraka mipetraka ao. Any anatin'ny fo any zany no miteny a. Maria tsy namaly. Maria afaka namaly a. Tsy tamin'ity anga za efa mipetraka eto fa iaino amin'ny pastera Jesosy. Fa tsy namaly i Maria. Avy hatrany dia Jesoa aza no
tsy hoe niaro any Maria fa nanazava tamin'ny Marta diso zavatra iray loha ianao maro ahina sy maro erehana entseha anatiny entsehana ary raha raisina ny vanim-potoana antsika ankehitriny a i Marta zany a ilay tsy manam-potoana intsony hiainona an Jesoa tsy manam-potoana intsony ary mitona any Maria azy antomba tsy anana fotoana miaraka amiko hiainona an Jesoa zany ange ny eo ambadika hoe amin'izao fotoana izao ange be dia be ny kristianina izay noho ny fisahiranana andavanandro tsy manam-potoana intsony na makina soratra masina azy tsy manam-potoana intsony andinihana soratra masina azy ary tsy vitany hoe tsy manam-potoana intsony fa taomina indray aza ny hafa tsy hivavaka taomina ny hafa tsy andinika soratra masina ny anareo io foana akombony any eo sasavily mbola tsy vita sasavilany tsy vita i Maria no lazainy Jesoa amin'ny andininy faharoa amby efapolo zavatra ray loha no ilaina fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy tsy misy afaka maka ny fitiavana mamaky soratra masina ny fitiavana mandinika soratra masina fitiavana ho aho ny olona tena manana fitiavana an'izany tsy esoron'Andriamanitra taminy mihitsy izany satria izany natao hoe anjara tsara mandritra n'izay efatrandro zay zany a dia nifidy ny anjara tsara ianao tenen'ilay akaikinao hoe tsy fidy ny anjara tsara hoe dia tsy alaina amiko n'izany tsy alain'Andriamanitra aminao fa mety ho alainy simpanao aminao dia Andriamanitra ny sasany tratran'io fitiavan'io dia ozy ny simpana inona koa mba aza inanareo vavaka zany foana dia iny dia tsy hita ay marina zany ka izy tsy inona miteny hoe manao rendez-vous zay rehefa lahady maraina io mba fotoana ifakaitanay izy manko miasany amin'iren'le zone France reny France niny aza vela misy olona na iray aza hanaisotra aminao ny anjara tsara izay nofidinao mampiofana missionnaire dia mba omeko kely anao hoe anisan'ny fampianarana omena ao amin'ny sekoly missionnaire hoe ny kristianina tsirairay avy dia mila mahavaky amin'ity baiboly ity indray mandeha isa-taona farafahakeliny indray mandeha isa-taona jerenao nefa le baiboly a tsy sary soratra ny baiboly amin'ny teny anglisy amin'ny teny frantsay aloha mba nasinasina sary ihany ny sasany ny gasy a tsisy efa tsisy sary aloha dia efa tsy misainty amin'izany ny olona no ny vakina ndraiky koa le izy a tsy azo ny raha firam-baovao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy ohatrany tsy hita ntsony le fahagagana zao a tanany akavanana angamana natanana izy Andriamanitra ka izy tsy hita kokoa tsy hita ny sandriny masina navitany famonjena Jehova napahafantatra ny famonjeny teo masony gentilisa izy zany gentilisa zany gentleman no fantatry ny satsany akaiza amin'ny gentilisa zany tsy azo atoroko anao a ny fomba tsotra indrindra azonao mamaky ny baiboly
ndray mandeha isa-taona farafakely aza ny abeany boky ny jerena fa ny fiainana be dehibe ao anatiny. Ny fomba tsotra indrindra dia mamaky takila 2 maraina dia takila 2 ny hariva. Mandinika moa iny zavatra tsy maintsy atao fa le mamaky mba hatonga amin'ny tenin'Andriamanitra zany ianao zatra azy ny safidy ny anjara tsara. Takila 2 maraina na tsy rehefa tapitra le takila faharoa ka tsy mifarana le frazy akombony baiboly ozy moa ianao alao toizako toizo fa ho anao zay kamila kamvavy tsy mahita hoe zana teo no vakina mandritry ny heritaona nga ty mandritry ny heritaona ihany mandritry ny fiainana ray manontolo nanomboka mitondra fiangonana ty tao 1991 tato anatin'ny ty foana nge ny zavatra ny triko tao anatin'ny 30 taona mahery a mbola tsy tapitra ihany nefa le izy fiainana be dehibe ny ato ka ho anao zay mba atoroko klekely mba hitovy amin'ny Maria dia takila 2 maraina takila 2 ny hariva. Rehefa manao an'izay ianao dia mahita fa tsy tapitra akory ny 10 minitra dia vitanao amin'ny takila 2 zany 20 minitra 10 minitra maraina 10 minitra hariva dia lasa mitovy amin'ny Maria ianao. Raha vao ataonao zay 6 volana zany hoe janvier ka hatramin'ny septembre dia vitanao ny baiboly ray manontolo. Azo atao tsara zany dia maka mitoeran'ny Maria ianao. Raha lehilahy moa ianao dia maka toeran'ny Jean-Marie ianao. Ny lohahevitsika anio fitiavana mihary sy fitiavana mihira. Fitiavana mihary sy fitiavana mihira. Tamin'ny fampianarana nomenantsika tamin'ny alatsinainy dia misy zavatra anankiray fahatelo izay tsy azo anorenana fiaina tokantrano dia ny hoe danaka na hoe admiration. Matetika moa ny hoe midanaka ianao amin'ny olona anankiray dia olona izay maneho fahaiza miresaka na fahaizana mampiresaka dia miaino azy eo ianao dia tsy amboamboarina fa milatsaka ho azy ny vava. Na ianao za tsy mahatsara hoe danaka zany dia rehefa miaino an'ilay olona ianao ny olona midanaka dia tsy mampiasa saina fa avy hatrany dia voasito n'ilay resaka dia babon'ilay mpiresaka dia hadino ny mampiasa an'ilay saina hoe mitombona ve zany zavatra lazainy zany sa tsy araka ny soratra masina ve zany zavatra lazainy sa tsy sy ny sisa sy ny sisa. Raha vao tafiditra ao anatin'io ianao ka io ny amin'ny renanao fitiava sy fiaina tokantrano dia tsy maintsy ho potika ianao. Ny fampianarana andraisika tamin'ny talata dia nanomboantsika nampiasa an'ilay hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny sainao rehetra. Ny fitiavana an'Andriamanitra dia tsy resaka hoe ara-panahy araka ny fomba fitenin'ny olona ihany fa Andriamanitra nanome antsika saina dia sain'Andriamanitra ampiasaina io saina io mba hitiavana an'Andriamanitra. Raha misy zany ny olona mampiasa ny sainy hanoerana an'Andriamanitra dia izay ny ambaran'ny soratra masina hoe adala zany olona zany.
ao anatin'ny fampiasana ny saina la raison, l'intelligence, dia misy ny antsoina hoe raison commune. Raison commune zany hoe misy fomba fisaina izay tsy maintsy ombona ny mpiarabelona, tsy maintsy ombona ny olombelona, tsy maintsy ombona ny fiarahamonina, tsy maintsy ombona ny fiarahamonina kely indrindra. Ny fiarahamonina kely indrindra dia ny tokantrano, tsy maintsy. Ny toejavatra nitranga nanomboka tany amin'ny atao hoe siècle de lumière, any amin'ny taonjato fa 9 7 8 izy ny tena miparitaka be amin'izay. Ny toejavatra nitranga nanomboka tany a dia nanapotika tsikelikely an'io antsoina hoe raison commune, na fomba fisainana iombonana mampiray fiarahamonina, tonga hatraty amin'ny hoe potehana hatramin'ilay olombelona, potehana hatramin'ilay olombelona. Ndrisantsika kely omaly hoe azadinoina fa ny zaza rehefa ao amboka ange dia efa olombelona ka tsy azo ataony manala zaza. Dia hoy ny science, hoy ny raisonnement milaza fa zao nge fa moderna dia afaka manala zaza ny olona. Tsy maintsy mitolona kosa ny féministe, mpiandany amin'ny zon'ny vehivavy. Izy kosa ave moa ny mampinanao zaza tsy nirinako dia apetraka hoe safidiny io. Rava le atao hoe raison commune. Ary rehefa ny olona anankiray no mandrava ny atao hoe raison commune dia na tiana na tsy tiana, potika io firenena io, potika io firenena io. Zay mahatonga antsika samy mijery tsara amin'ity lohahevitra ity. Ny zavatra eritreretinao manokana rehefa tsy arahana amin'ny tenin'Andriamanitra dia manapotika hatramina firenena. Tadidinao ilay niteneniko hoe tsy angano any tanany izay resy lahatra fa ny antony natongavany eto ambonin'ity tany ity dia haninona? Haninona? Anapotika olona tsisy nanangana. Isa koa ny resy lahatra hoe ny atongavako eto dia opoteha atsangano tanany tsisy nanangana. Diky zany fa mbola matanjaka ny raison commune ao aminao. Dia tazony zay, aza ialany zay. Fa ny fanananao an'io raison commune io no amonjenao firenena ihany koa. Raha vao manana sipa ho ianao ka sipa hoe za aloha tsy mino an'Andriamanitra zany e, dia efa mpandrava firenena io, ialao aingana. Ka tiako izy ka tiana amin'ny fomba ahoana? Affection sans infection. Fa io tsy maintsy anapotika anao io, ary tsy maintsy anapotika ny taranana io. Rehefa miteraka ianao na bevoka olona ianao ka miteraka ianao dia miditra ao amin'ny antsoina hoe responsabilité, andraikitra, adidy. Dia misy mitsoka mpanapotika firenena zany olona zany. Za miresaka aminao zao tompoko dia zanak'olona ny saram-panambadiana, miala atao an-trano dadanay any, lala atao an-trano koa mamanay a, gaga fotsiny ary nakaiza. Lasa nanaraka vehivavy hafa ry dadanay. Ozy mamanay hoe za koa mba mahavita, lasa koa izy nanaraka lehilahy hafa ary tena nahavita.
taitra koa le zokinay lamato iny koa izy ny lasa nandeha nipetraka any amin'ny bebe anay taitra le zokinay lahiev iny koa izy ny lasa nandeha nipetraka any amin'ny tantinina anay za ny lasa ray mpianakaviana tao anatin'ny herinandro monja za am'izany classe de seconde mbola manana zandry anankitelo ozy a za koa mba handeha zay koa zany tao anaty lohako fa nijereko le zandriko anankitelo de atahoany reto manana toerana alea fa nijanona mba hijery an'reto zandriko reto ny olona mitsoka didy amanandraikitra mpandrava fiarahamonina mpandrava firenena attention ary teo ny nanomboako nanapa-kevitra hoe za rehefa manambady ndray andro any zavatra rono soratako tao anatin'ny carneako voalohany tsy misara-panambadiany zany ty zay mihitsy nysoratra tao ny faharoa tsy miady amin'ny vady sambary ty madamako ataorinako ty afaka miresaka aminareo fa tsy mbola miady tam'kio ary za tsy miady amin'io responsable ka io ange ianao pastera manko tsy mala ny aina taraka tamina vehivavy mantsamantsa na fa izy mifidy ale mantsamantsa za ka normal izy raha mantsamantsana satria ne zavatra zao zavatra nampianarina anareo zao ange be debe ny tsy nahazo an'izao hoe mora mitora-bato mora ny manakina mora ny manome tsiny nantaniko dadanay fa lasa pastera mba azavao kely amiko dada fa lazaiko ihany aloha fa sao dia sahira-tsainy nareo 20 taona taorininy nandao zany dadanay ny tokantrano niverina izy efa mitondra fiangonana eto no ny telefonen'ny zokiko nodily ty dada za hoe tsy possible pastera io no miteny an'izany hoe tsy possible 20 taona teo hay 20 taona teoriana voaresy lahatra dadanay fa tena tsara tare mamanay ianao antitra sy amina tandremy tsara tsy hita fa malazolazo attention reny malazolazo reny mihitsy tena milay be reny araka ny filozofia amin'ny dadanay fa tady io tsara safidy andraikitra rehefa tondra fiangonana dia nantaniko dada mba azavao kely amiko amin'ny fomba fanaovana formation ana mariazy taminareo sineny nanatina amin'ny pastera tamin'izany mba ho atao mariazy dia nandeha tany zay ozy izy dia niteny tamin'ny pastera hoe zay atao mariazy dia ozy pastera hoe roviny dia nomena ny daty inona ny hira dia nijerena ny hira inona ny soratra masina dia nijerena ny soratra masina tongava amin'io daty io normal raha nysaviritaka mitokantramin'ny dada sineny satria tsy mba nampianarina n'izao zavatra resako aminareo zao tsy nahazo fiofanana hoe alohan'ny hidirana ao anatin'ny fanambadiana fa nitaro aloha ny soratra masina inona no ambara amin'ny tenin'Andriamanitra mipetraha eo atomboky Jesoa dia rehefa mahita ianao ay fiainana ity tenin'Andriamanitra ity rehefa hitanao zay aza miala amin'ilay anjara tsara fa tsy esorin'Andriamanitra aminao intsony eo sambatra angenao dia milaza aminao misy aminareo reo ange saraka ndray aman-dreniny ary mbola tsy miverina nenay moa efa efa maty dada dia any aniko foana mamanay rehefa ameon'izay manao mademoiselle ao izy efa any amin'ny 20 taona eo dia avinay se amahazanaka moa zany dia mba afinaritra ery tondra fifaliana ho anneny fa mazana io
miaina ao anatina tokantrano ny saraka ny ray aman-dreny mazana eo ny sasany aminareo reo zao efa nieritreritra hoe mirava avy eto hisaraka aza maiky fa ato amin'ity fampianarana amin'ity anazava aminao hoe zao angeny fandehana io ka zay mivady tsy mitovy hevitra mihitsy zay mihitsy mampivady mila tsy mitovy hevitra Andriamanitra mihitsy manamboatra an'io ilainao io vadinao zay tsy mitovy hevitra aminao io le rangahy tsy be teny le madama ndraindray le madama tsy miteny mihitsy fa le rangahy fa maninona zay mihitsy nanaovan'Andriamanitra anareo izay ilainao io madama rehefa izy miteny matetika ohatran'io salama tsara izy izay ianao raha misay rehefa miteny matetika mivadinao ka aza mba tenenina mihitsy izy mba manginonareo fa inareo fanano enona amin'ity tantare fa milaza aminao any avelana any io maneno vao mainky ianao sahira rehefa ao an-tranao izy dia zay foana ny amola nazaiko hoe mivehivavy a dia natao haneno satria taolana nanaovana azy rehefa maka taolana ianao any an-trano misy taolana lavalava anankiray dia kapokapo eto zao taolana nanaovana viny taolana iny maneno ka rehefa mivehivavy maneno normal fa raha lehilahy ny maneno tsy normal rehefa nivadinao ny maneno ao an-tranao ka tady ho tesitra ianao dia zao mitenenina azy maneno ihany chéri maneno ihany ny ato anatin'ny fonao zany laza hoe maninona koa ty mbola manenoneno eto fa eo ambavanao tonga dia fezo ny fonao maneno madama maneno ihany mbola hojerentsika mantsy zay lafin'izay raha-pitso mamarana an'le fampianarantsika raha-pitso hijery an'izay tsika da hojerentsika ilay hoe fitiavana mihary ny fototeny ao anatin'ny hoe mihary dia hary mihary ny fototeny ao hary ny dikany hoe hary mazava zay ny dikany hoe hary mazava izao tsika efa miditra amin'ny alina manomboka miditra alina fa rehefa manomboka eo amin'ny 5 eo dia misy tomba tentsika malagasy hoe amin'ny 5 ora hariva dikany hoe hariva hary iva ny hary mazava fahazavana dikany hoe hariva fahazavana iva miamidina ilay mazava dia rehefa miresaka zany hoe fitiavana ny fitiavana dia mila mazava ary tiany mazava rehefa ny olona miaraka aminao ho an'ny episipandray zany resako eto rehefa ny olona miaraka aminao mity zavatra maizimaizina dia mieritreretra aingana fa miaraka amina kadradraka ianao zay ny kadradraka dia tsy tia mazava vonoanao mijiro ao an-trano rehefa alina ny andro dia maheno zavatra apretinao tampoko sitrika aingana any amin'ny any any izy kadradraka ao rehefa tia olona ianao dia mba miteny le anankiray hoe andao mba miresaka amin'ny mamanay na miresaka amin'ny dadanay mitaditady tsotsoka raha tena tiany mazava ianao iana amin'ny dadanareo hoany mihitsy satria tia mazava fa ivy manao hoe za tsy hoany dia vakopy ianao kadradraka dia anjaranao sisa misafidy hiaraka amin'ny kadradraka sa hiaraka amina olona tiany mazava ny hoe fitiavana mihary
tsy any amin'ny resaka fiariana arabolany voalohany fa fitiavana tiany mazava jereo kely ao amin'ny jauna toko fahatelo jauna toko fahatelo ny andininy fa 7 hatramin'ny fahiraika amby roapolo jauna toko fahatelo ny andininy fa 7 hatramin'ny fahiraika amby roapolo ovakiko dia arao tsara ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleo amin'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany rehefa ny sipanao a no tsy tia mazava ka dratraka ratsy io bandy io zay ratsy io kala io zay ratsy ny asany faites attention soratra masina no miteny a fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fandrao hita miariary ny asany fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany valazaiko anao hoe za nanana sipa enina indray miaraka teto Antananarivo zany a efa natsony Jesosy anao pastera dia tsy maintsy mandeha amin'ny mazava ka dratraka tamin'izany tsy maintsy mandeha amin'ny mazava dia natsoky daholo izy enina ny anankiray ihany tsy tonga dia lazako tamin'ny fomba mazava satria za efa lasa zanaky ny mazava za hoe nandainga taminareo ary reto a fa mody lazaiko hoe tiako nareo nefa raha marina mitenako mitiko dia lao mba teneniko aminareo ampatsorana tsisy ho alaiko vady nareo reo na iray aza so ihany fa tsisy tora tesotra le lazaiko hoe tapatapa enoko fotsiny satria responsable tsy mitsaotsaoka ianao sevanao pastera zany ianao raha manaraka amin'ity amin'ny internet sao zareo dia fato zareo hoe tena malala baraky le ry tsy ho tereniko anareo hoe iza daholo le izy satria izy aloha tsisy eto am-piangonana akopy ianao fa io le andiny fa raika amby roapolo io zay ny nampiariko tamin'ny fotoana io izay manao ny marina kosa manatona ny mazava nao afa baraka azy ianao lay Jesosy zay tompo itsika afa baraka teo amin'ny hazo fijaliana no ny otako otange zany sy ny otanao ary ny otan'izao tontolo izao na boridana teo ambonin'ny hazo fijaliana nge Jesosy e dia tsy maintsy miaina an'izay koa ianao zay natao hoe responsable tompon'andraikitra izavatra nataonao tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia haitsio dia mitenena hoe tsy lasa tsonony atsika fa kadradraka taloha zanak'Andriamanitra azaho zay manao ny marina dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany ny dikany hoe miary anankiray faharoa dia manao ny fomba rehetra dikany hoe mihary amin'ny hevitra faharoa dia manao ny fomba rehetra hanomezana ireo hare-pahasoavana manao ny fomba rehetra hanomezana ireo hare-pahasoavana ahafahan'ny zanaka miatrika ny fiainakoavana manao ny fomba rehetra zay azo tratranao arak'izay tratra amin'ny herinao zay tratra ny sainao hikarakaranao ny hoaviny zanakao zao voalaza ny tenin'Andriamanitra jereo kely eo amin'ny Koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo Koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo
ndao ange rahantsika mamaky io atria tiako mihitsy ho hitanao hoe aza mitsotsoka andraikitra zany. Ny 240 vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo. Indro efa fanotelony zao no vonina ankaty aminareo aho, nefa tsy avakitratra anareo, fa tsy ny fanananareo mitadiaviko fa ianareo, fa tsy ny zanaka ny tokony hiaro an'ny ray aman-dreny, fa ny ray aman-dreny no tokony hiaro an'ny zanany. Mazava tsara zany a. Ianao ray aman-dreny rehefa nanapa-kevitra ianao hoe hiteraka, na tsy nanapa-kevitra ianao fa dia teraka ho azy le zanakao, dia tadidio fa mila miaro ho an'io ianao. Anadinana anao io, na ho aiza ianao na ho aiza. Hoe iny ianao nitsita, tsy maninona, fa Andriamanitra mahita. Dia nanay ny olona sasany ireny mamelona an'ilay zanakao. Mieritrereta arkala, mieritrereta arbandy a, fa io ny tenin'Andriamanitra tsy miova. Ny tena fitiavana makatahaka ny ataon'ny ray aman-dreny. Zay ny dikany. Ny tena fitiavana dia makatahaka ny ataon'ny ray aman-dreny, miharo an'ny zanany. Ary zany hoe miaro an'ny zanaka zany, misy fifeheza amin'ny teny zany. Talohan'ny ianao nanambady efa niasa ianao, dia rehefa mirava dia mandalo kely ery amin'ny bord de Mahajanga eto Ambohipo, dia mba mividy sambosy ianao ao, mbola tsy nanambady, dia ianao ny mihinana samby rery an'iny mba tonga any an-trano. Fa rehefa manambady ianao dia tsy mahazo intsony mihinana samby rery. Mandehana ihany makeo, vidino sambosy, fa atao anatin'ny sachet dia entina mody mba iarahana mihinana ny vady aman-janaka. Mifehitena midika an'izany, mahafehitena midika an'izany. Rehefa ianao ny manan-janaka dia mila fifeheza amin'ny tena. Raha tia mihinana lasopy tamatavy ianao, tambola tsy nanambady, dia isaky ny andeha hody mitondra sachet madio, dia mividiana lasopy ataovy anaty sachet, dia rehefa tonga any an-trano vao iarahana mihinana amin'ny vady aman-janaka. Fianarana mitantana ihany koa midika an'izany, mianatra mitantana, mianatra mitentena. Fa misy fotoana koa mianatra mitontona. Misy fotoana ianao manao zavatra midofotra, tena tsy tokony nataoko iny. Dia rehefa midofotra dia resao amin'ny vady, dofotra fa naninona, ataoko fa éponge le izy, kay tena tonga dia rindrina mafy be, do. Dia mila mianatra mamela heloka ihany koa. Zany natao hoe fitiavana mafetena, mianatra miaikeloka, mianatra mamela heloka. Zay tadidio zay, mbola resantsika koa zay rampitsa, mianatra miaikeloka, mianatra mamela heloka. Ao anatin'ilay teny anankiray ilay fahatelo resantsika tamin'ny alatsinainy, ny hoe admiration. Misy teny anankiroa ao, admi sy ration. Rehefa ianao no manambady na mieritreritra hiditra amin'ny fanambadiana, dia tadidio tsara fa manana toerana ngeza be ao anatin'ny tokantranonao ny atao hoe ration. Rehefa voafehinao tsara ny momba ny ration, zay ianao vao admi, zay vao mipetraka ny admiration. Fa raha tsy mahay mandinika ny ration ianao dia tsy admi. Rehefa tsy adminao, inona ny dikan'izany? Ny double. Ration. Inona ny ration? Ny hevitra anankiray fototra momba ny ration dia sakafo.
Sakafon'ny nofo, sakafon'ny saina, sakafon'ny fanahy, sakafon'ny fo. Ny ration zany tsy resaka sakafo ferana fotsiny hoe ho an'ny vatana, fa misy ny sakafon'ny nofo, misy ny sakafon'ny saina, misy ny sakafon'ny fanahy, ary misy ny sakafon'ny fo. Ny ration dia anjara sakafo ilaina hampihiratra amin'ny tontolo andro ary hampaharitra fahavelomana. Averiko. Ny ration dia anjara sakafo ilaina hampihiratra ao anatin'ny hoe hampihiratra, misy teny hoe hira, hampihira. Le hoe fitiavana no voalohany ka ny fitiavana hira dia fitiavana ateraky ny fahaizana mandanjalanja ny sakafo ilaina ho an'ny nofo, saina, fo, fanahy. Ny anjara sakafo ilaina hampihiratra amin'ny tontolo andro ary hampaharitra fahavelomana. Io teny hoe ration io avy amin'ny teny latina hoe ratio, R-A-T-I-O, ratio. Inona ny dikany hoe ratio, R-A-T-I-O? Dikany hoe ratio, calcul, compte. Misy kady atao mihitsy zany, zay le teneko anao hoe rehefa mikaoty dia mila mieritreritra mikonty, dia io izy io ambany masonao io, ny atao hoe ratio, calcul, compte, raison, la raison, raisonnement. Eo amin'ny lafin'ny sakafo izy dia hoe bénéfice en période de pénurie. Fitadiavana hoe ahoana ny ahazoana tombontsoa ao anatina vanim-potoana sarotra, ao anatin'ny tsy fisina. Bénéfice en période de pénurie. Ao anatin'ny fotoana sarotra ny tena ahitana hoe ianao mbola mahita fampitsikina, mahita fampifaliana. Tsy olona mikitakita, tsy olona sarotrarotana, tsy zavatra, tsy sakafo ao an-trano. Dia ahoana? Ahoana ty? Rehefa nisaraka dadanay sy mamanay na riary aza tsy nomeny zareo anay tavela tao an-trano misy 5 zay ao. Ny ataoko isaky mirava avy mianatra ny hariva dia miazakazaka makany an-tsena, efa irava an-tsena dia manangona déchets-na pomme de terre, tsaramaso. Zay mba ambinambiny efa déchet, zany hoe efa misy lo kely dia mitondra kitapo kely arona kely dia angoniko aingana. Dia ireny no amboariko rehefa tonga any an-trano ikarakarako ny sakafony zandriko. Mba mahazo ration izy. Ireo zandriko ireo vao lasa ny ala tao an-trano dada sy neny dia zany natsonidrareo dada. Classe de seconde efa dada. Fa ny zavatra tsapako dia ity, rehefa mahita n'ilay sakafo mba nomaniko ireo zandriko ireo dia faly. Dia hitako hoe tsy mba nahatsiaro izy hoe niloza amin'ny dada sy neny, fa mba misy sakafo, misy ration tonga eo aminy. Nanomboka classe de seconde aho zany zavatra resako anao zany. Fa mila mahatsapa tsara ianao hoe ianao ve olona vonina hiatrika zavatra sarotra rehefa hiditra ao anatina tokantrano. Fa tsy zavatra mora akory miandra ao Tsy milaza aminao zany hoe aza miditra ao. Raha vao tsy miditra ao ianao nefa ianao anambady dia milaza aminao indray fa anondrana ianao.
omena ny fampianarana tahaka zao zany afantarana hoe ay anambady ok ohatra ozy le mpanao conférence namanay zay hoe afireto ny tananakanjo aforotra ny tananakanjo tsy adina mivady fa handray andraikitra zareo kely ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo voasambotra i Paoly apôstôly sy ny namany dia nampijaliana dia nampidirina tranomaizina asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo zao ny lazainy tenin'Andriamanitra ary noho ny efa nokapohina mafy dia mafy izy zany le lazaiko hoe nampijaliana kapohina mafy dia mafy izy dia nataony tao an-tranomaizina ka nasiany niambina sy tsara ny mpiambina tranomaizina ary efa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra zareo sady mitsotsoko eo any amina tranomaizina anatiny indrindra io tranomaizina io mbola hita amin'ny Rome izy io ho an'izay afaka mandeha any efa musée moa zany fa io tranomaizina io dia misy rano ao aminatiny io ao anaty rano mipetraka tsisy cabinet fa ao koa ny cabinet anao ao izy napetraka ary tsy hoe napetraka hoe dia ao zany mba mitsangana tsia ny tongony no bolokiny mafy tamin'ny boloky azo mifatotra dia ny tongony sy ny tanany misy hazo mampifandray azy zany hoe ao anaty rano mipetraka ao miaraka amin'ny loto pipi sy kaka toy ny resaka andiny fahadimy amby roapolo ary noho ny mamatonalina dia naninona ny vavaka sy ny hira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy efa tonga any an-trano eny dia mba za tsy milaza hoe afatotra koa ianao dia mba manaovana zany fa alefisary an-tsaina hoe tatakiny ahoana amin'ny paoziny ary raha mba ianao moa zany teo amin'ny toerany ny hira fiderana ve zao izy ianao mahafantatra soratra masina raha misy zavatra sarotra zany nitranga inonanao tao mihira fiderana fa ny hira fiderana ry zareo tao amin'izany lavatra sarotra izany ndiny fahaenina amby roapolo ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka miozongozona ny fanorenany ny tranomaizina dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavy koa ny fatoran'izy rehetra wow niditra tsehatr'Andriamanitra mivady olo mifatorana olona hideran'Andriamanitra kosa moa ve ho fatoranao tsy maintsy vahana mba haninona mba hitsenjaka lasa amin'izay izy roa lahy teralaza eriaja aza mihetsika loatra le tsy fotra mipitipitika le rano ato toy izo any an-trano io vaky teny io fa hita ianao fa hay lay zavatsarotra zay ny lalovany ny ainany tao anatin'ny fiderana tao anatin'ny hira niditra tsehatr'Andriamanitra dia miova ny tontolo manodidina anao tadio zany ny tena fitiavana tsy mitsoka ao anatin'ny sarotra fa vao maika mamaka ao anatin'ny soratra ny tena fitiavana tsy mitsoka ao anatin'ny sarotra fa vao maika mamaka ao anatin'ny soratra ary ny soratra zay tsara indrindra ifaharanao Exodosy toko faharoa amby telopolo ny soratra tsara indrindra ifaharanao reto soratra anankiroa reto Exodosy
toko faharoa amby telopolo. Ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Exodosy toko faharoa amby telopolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ndao iaraka mamaky an'io sika. Tsara be io andininy io, milay be io. Exodosy toko faharoa amby telopolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo, vakina miaraka amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra, voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Ho antsika kristianina, le vato fisaka dia ny fo. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Dia rehefa mamaky ny soratra masina ianao, mandinika ny soratra masina ianao, dia soratan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ny soratr'Andriamanitra. Dia ny fanahy masina hitaridalanao amin'ny fomba iainana an'izany soratr'Andriamanitra zany, milay zany. Tsy mitsoka zany, ny tena fitiavana. Miorina ao amin'ny soratra an'Andriamanitra raha izay. Fa ny faharoa, miorina ao amin'ny soram-panambadiana. Miorina ao amin'ny soram-panambadiana. Misy olona manko tsy mety misoratra, tsy mety ny soram-panambadiana. Dia mandeha nisy madama zay ny raisiko tato am-piangonana. Tomany izy, pastera, fa naninona ho ianao? Ny vadiko lasa ny kalan'iny, kala iza ndray? Dia kala fa inona ndray ary nahazo an'izany? Zao eto ty aingana ho an'ny livret de famille ianareo. Zay mbola tsy nisoratra. Zay hoe inona? Zay mbola tsy nisoratra pastera, efa 3 mizanakay. Tsisy ninazoko atao anao madama, tsisy. Fa ahoana pastera? Ahoana ny afantarako fa tsy kalan'iny no nangalatra amin'ny vadinao, fa ianao no nangalatra amin'ny vadiny kalan'iny? Tsisy profo eto anatrehantsika mianaka ilazana fa tena vadinao izy, sao dia ianao no nangala vadin'olona ka eto anao mitomatomany amiko eto. Mila misoratra. Ny olona mifampatoky manao taratasy. Ny sasany amin'ny télé misoratra aminy, ordinateur misoratra aminy, tomobile misoratra aminy, ny vady tsy misoratra aminy. Omby misoratra aminy, ny vady tsy misoratra aminy. Kisoa misoratra aminy, ny vady tsy misoratra aminy. Ore olona, na misy dikan'iny atao hoe misoram-panambadiana. Ny olona azo antoka soratra. Fa re izy manao hoe tsy mila misoratra zany fa tsika dia ohatran'izao fotsiny. Tsy azo antoka. Tenin'Andriamanitra io. Rahampitso ny amaranantsika ny fampianarana dia ny hoe fitiavana tena azy, ny fitiavana tena azy no omena izy, ary ny fiainana tena izy no omena azy. Ny fitiavana tena azy no omena izy, ary fa fiainana tena izy no omena azy. Rehefa tonga ny Saint Valentin amin'ny sabotsy, dia mba ianareo mianakavy zany hany, ianareo mianakavy fa tsy hoe ianareo pisipa. Alao mba ianareo mianakavy manao ahoana ny ainanareo an'izany? Fitiavana tena azy no omena izy, ary fiainana tena izy no omena azy. Hivavaka isika. Andriamanitra fitiavana ianao. Dia fifaliana ho anay nipetraka eo anilan'ny tongotra ao Andriamanitra, eo anilan'ny tongotra ao Jesoa, eo anatrehanao fanahy masina. Mianatra. Tsy maintsy mianatra zay satria tsy mora akory izany fitiavana izany, indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana izao. Fa fantatray kosa nefa fa ny mpampianatra anay, ny fanahy masina, le mpampianatra mahay indrindra. Dia izany mahatonga anay tsy matahotra, miaina ny fitiavanao isan'andro vakizao, ao anatin'ny tokantrano ao,
ho andray mandreny na ho andray mpianakaviana satria mety izy rery sisany ao, ho andreny mpianakaviana satria mety izy rery sisany ao, ho an'ny zanaka izay mety ho tratran'ny tsy fahampiana fitiavana. Fa rehefa eo ianao fanahy masina manome anay za amin'ny tena fitiavana zany. Petraka ampiaratananao indray ny fotoananay rahampitso mba azonay migoka ny atsaranao. Jesosy Kristy tomponay. Amen. Aorian'ny tsodrano ny hira fa 7:30 ny 4. Okana mitsangana sika. Tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tononona amin'ny anarany tompontsika. Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika ny hitady-dalanantsika mandrakariva amin'ny fanahy masina mba ho azontsika tsara ny fampianarana amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana mandeha amin'ny mazava, fitiavana mitondra fifaliana na ao anatin'ny sarotra aza. Fa Jesosy Kristy tompontsika no manome hery antsika hazontsika mahatanteraka izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any anieny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.